Baraingo. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Baraingo. Politika. Baraingo. Toekarena. Baraingo. Finoana. Baraingo. Fanabeazana. Baraingo. Fialamboly. Baraingo. Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Baraingo. Baraingo miandro valo no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahevitra ny Baraingo. Anasa vahiny ny Baraingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiaina ihany koa ny Baraingo. Baraingo. Fandaharana arahanao. Eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Finaritra daholo ny ambany lanitra tompoko. Tonga somatsara eto amin'ny fandaharana Baraingo indray isika menakavy amin'izao fotoana iarahana izao ko dia sitraka sy telina indrindra ny nanokananao fotoana miantefa eo amin'ny 104.6 FM ilay radio izay mampiray ny loko maro. Dia faly hatrany izahay manasa antsika menakavy araka iantoka sy anjoy izany fandaharana izany. Zandro Manao sy Dafara Jona no mifarimbina eo amin'ny lafiny teknika sa olo malala no manoloana micro. Isika rehetra ny tokantrano izay mifanerasera ao amin'ny 034 43 558 57 sy ny 033 74 217 57. Isika rehetra ireo tompoko no mifame fotoana dia miaraka manatotosa sy miaraka mampiaina ity fandaharana Baraingo eto ity. Dia hanomboka isika ny anompoantsika azy dia zay no anaovantsika azy foana rehefa somary betsaka ny SMS ato dia zahana vakiana rehefa avy nosivanina tonga dia mahitsy be amin'ny foko madio sy saiko milamina miteny amin'ilay hoe nosivanina. Tsy ny hevitrareo kory nosivanina fa satria tsinona ny fandaharana Baraingo efa misy izay apetraka ao anatin'izay mampilamina mba ananantsika ilay tontolo aizana mifeny vatatena hoentina miatrika ilay tontolo vaovao izay tsy misy dia miresaka loatra kanefa dia mandringana olona tsy akijadona tsy akiato dia izay ilay ataontsika eto dia izay SMS tsy dia mifanaraka loatra ao anatin'izay zany no ilay alatsika satria izay fandraisany ao anatin'ilay resaka atao no iarahantsika mamaky eto. Dia misy 20 angamba retina 17 fa satria misy mifanapaka le izy misy mitapaka dia misy mitoy dia ovakitsika daholo aloha dia avao isika mijery ny amin'ny hoe aiza no andamina anazy ary mety avy amin'ny akapoben'ny SMS no angalantsika ny lohahevitra na fanazavana amin'ny akapobe mihitsy ny ao anatin'ilay iainantsika ny fiainantsika andavanandro manoloana ity tontolo vaovao izay iainan'ny bolatany sy izao rehetrarehetra misy izao ity. Adaosika nombokary ny SMS tsika voalohany ato. Salama. Nampiasa ny afeseny ny dragona tamin'ny tany. Tamin'ny zay ngambana. Ny dragona tamin'ny stratégie de guerre. Fa tsy ampy nataon'ny commandement ny Mikaela telomoka nefa raha mbola manao ny fanaon'izao tontolo izao ny olona dia miafina ao ambadiky ny olona ny dragona anika tsy hitan'ny Mikaela izay anaovana azy fa raha miala amin'izany kosa ny olona dia ho avy ny tête de commandement des forces célestes anamotsana ny dragona. Efa manana n'ilay ao anatin'ilay tontolo fifehezana ato anatin'ilay antsoina hoe Andriamanitra mpamorona ity mandefa ny SMS ity satria tena ao anatin'ny tontolo n'ilay famoronana sy fanoratana ao anatin'ny daholo izany resaka izay ilazaina izany. Mankasitraka indrindra re tompoko. Salama tompoko. Tena mba nahaliana ilay fandaharana tao amin'ny radio androany tsy fantatro izao ny datiny ity na oviana. Ary sambany no narehiny ka somba misy boky azo vidiana mirakitra iny resaka androany iny Davida no anarako avy any Ambomiadana Andramasina. Tsy misy boky sady tsy misy ninina zaraina Andriamatoa Davida fa azavaintsika daholo zany zavatra rehetrarehetra resahanao zany rehefa avy eo. Salama sa zanaka mpanambola dia lasa mpanambola ohatran'izay koa dokotera lasa dokotera dia ohatran'izay foana ve zay le fiainantsika ko zavatra misy any
Corée du Nord sa Corée du Sud iny nga tsy hitanao hoe rehefa zao no misy anao dia tsy maintsy zay daholo mitaranaka ray manontolo izany ny fitondrana misy any finaritra sa raha azoko tsara le izy dia rehefa mahay miresaka amin'ilay aina isika zao ianao dia mahafantatra tsara fa izay noharian'ilay nahary dia tsara mety atao kaiky ny toyiny aiza tsy ahoary dia tsara angamba ny tokony toyny hatramin'ny farany fa tsy tonga hatramin'ny farany ny SMS iny finaritra be raha oviana indray ny toy ny fanazavana le ronono efa alany fa kapoaka zao no be dia be manofisamany amin'ny alina avy manomian'ny rediffusion angamba nisy mandefa ilay SMS finaritra sa raha azoko tsara le izy dia ohatra nefa teo ihany ity dia rehefa mahay miresaka mety angamba le tapaka rehefa mahay miresaka amin'le aina isika zao ianao dia mahafantatra tsara fa izay noharian'ilay nahary dia tsara avokoa ny aza rehetra dia noforon'ilay saina rehefa nahiratra ny maso tia nytoy an'ilay SMS sika teo izay le izy tokoa tena tokoa ilay hoe misatroka vy ka na ilay saina miseho azy matanjaka aza dia tsy afaka mikofoka intsony tsy ho vitany samy rery ny anala izany satria sady mavesatra no mafy lanto no anaran'ny mpandefa ny SMS makasitraka indrindra lanto tena misaotra anao aloha zahay tena tanteraka ilay hoe jamba teo aloha fa mahiratra ao ankehitriny makasitraka anao ihany koa orsa tsy zahtsony io misatroby io fa ireo izay mbola fehezin'ilay saina be mahatsiariny ny efa nesorontsika sianao efa mahiratra ho ay eno ay fiangonana no tiako tenenina tamin'iny fa voadona tampoka ny tanako dia lasa ilay SMS nefa tsy voasoratra tanteraka akory ilay izy aiza zao zany fa angamba ny mety efa fangarongaro ao anatin'ireo zao ilay izy salama totosa efa ela ve no nanomboka ny fandehanan'ny fandarana baraingo zao vao nahareanao le radio koa maty toisy foana saika ho any an-tsaha zao dia tsy tonga hatramin'ny farany ny SMS ny se fa tapaka hatreo aiza ny toy ny tsisy ato ay ty mety miverina indray ngapity zao fa hatramin'ny voalohany salama totosa efa ela ve no nanomboka ny fandehanan'ny fandarana baraingo zao vao nahareanao le radio koa maty toisy foana saika ho any an-tsaha zao miverina indro fa tonga dia tsy tonga foana le teo ihany no verina sasa ny eritreritra le teo any anankiray mba ho feno manahoana sa ny gasy dia ny anabadiky adanana zay ny any gasy zay satria trao anatin'ilay kolotsaina fampatahivana angambana mba omeo le hoe satroby azafady omena ahoana moko le izy rehefa misatroka azy daholo ange salama sa tena satroby tokoa hihihi sady memo izy fa mba omeo kody hoe inona amin'ny fiainana no atao ohatra hialana amin'le satroby azafady izay no azahoan'ny sasany azy fa vao maika hidin'ilay saina be matsiaro ny sainy nefa tea alala mankasitraka ay hoe inona ny tena dika an'ilay satroby ve ndao fa azavaintsika amin'izay mampilamina azy eo salamy aiza kosa dia avy hatrano dia corisette zay le soratany ato mba atao VP4 aloha tsy matosika processeur be le RAM mafambola 64 MB manjary tsy mitonony fo miasa aloha zao mareta inona kany ty izay tenena fotrany resaka basy ve zany zavatra any fa tsy azoko salamy marika no anarako maintra kung fu ary na eno ny fampianaranao dia liana tanteraka satria hitako fampianatra Kristy tokoa ianao ny marina mampianatra fahalalana ahy toy izay koa ny grand maîtreko dia mitovy ny fampianarana henoko ary mino ny lazainao aho manomboka mihaino ny fampianaranao aho fa ny mba angatahako raha mety mba hazavao tsara ilay réincarnation fa tena liana sy tiako ny miaina anatiny toy ny nofy makasitraka merci moa soratiny ato fa tononoko avadiko avy hatrany manaraka izany mba omeo teknika hafa momba ny voyage astral hoe mba ahafahana manao concentration amoaka ilay fanahy andeha amin'izay tiany ale makasitraka fa le fiainana aloha tena milay mbola ao anatin'ny fandaharana re tompoko misy miantso mivantana ary ilay telefona aiza le farany teo ny SMS sika manaraka miaraby
iza moa ny anarany sa ao Facebook fa tsy saroko oay makasitraka anao na de fa nyty fa novainy izy ihany sa olo malala rahabary manatsoa ny anarako tena anarako amin'izay no mitondra azy ihany fa taloha izy teo le hoe sa olo malala raha-manjato de zao zany izy sa olo malala rahabary manatsoa za ihany io inona ny antony nanovana azy nisy an'ilay kody le antsoina hoe article 20 zay le avy ny lasa resabe teo iny de hitako hoe zay hitanareo zay le mankafy fiainana tena velao ny iaina amin'izay fiainana ankafiziny de zay aloha zany le nataony io de nataoko le izy de efa io izy io de sa olo malala rahabary manatsoa zany no anarana ao anatin'ilay compte ny Facebook misaotra indrindra de mirahakisoanao ihany ko hoe miaino izy angamba de ny zavatra voarainy tao de matoy izy na de fan'izay salama zokovavy tsy ory ny anarako ray mpianakaviana za de misaotra fa nanampy ahy be ahasambatra ny ankohonako ny fanitsinao za manto somary masika izay fa efa miamiova sady te iova aho ko misaotra indrindra ao anatin'le fianoana fandarana izy zany de misy zavatra voarainy salama zany hoe ny safidy ny ratsy ve ianao no nahatonga le fisehoan-javatra angambany zao tao anatin'le fitantarana an'le hoe fitsarana zao ty teneniny ty angambany andraso fa any anatin'ny fanazavana sika mamaly azany sa olo malala Kristy mira adala sitrana voalazanao tsara mihitsy sa mankasitraka olona roa zao nareo ny fantatro mampiaina ny gasy izany fiovana zany somary misy lavidavitra ny hevitra sasany voavoaray mahereza amin'ny fitiavany mankasitraka anao ihany ko salama ny onona tamin'ny ronono ny olona hatramin'izay fa tonga nofo ny teny vao nahita vetikanina ary tamin'ny sasakalina aza dia navohitra ny Père Noël ho cadeau izany eo amin'ny kiraron'ny olona no fanilony tongony mba tsy atahorany hatry ny ariva hatramin'ny takariva mena masoandro zay ngamba no zay vefarany ay tia nytoyena mena masoandro ny fahafatesana zay ny SMS iny finaritra mba tiako azavainao hoe tsy mino ny fisian'Andriamanitra nefa matahotra azy marika atoko 220 misaotra tompoko zay daholo le SMS ato rehefa avy nalana izay rehetra tokony alana ao anatin'ilay SMS BDB zay nalefanareo tato averiko za tonga de mahitsy sy nitsotra be miteny manala ao za manala SMS manivana zany hoe rehefa tsy voavaky ato zany SMS nao de aza verina tsony manaraka satria efa tsy any amin'izany tsony le resaka ataotsika efa tsika tsy le efa mifanasa vangy tsony efa tsy any tsony tsika efa ela be tsika ny lozatsika zany isika le hoe manangona izay azo angonina rehetra hoentina miatrika ilay tontolo vaovao zay le ataotsika eto amin'ity fandarana ity zao fandarana zay miazakazaka ny fisiny miazakazaka ny iainana azy isika zao efa akaikaiky ao anatin'ny famaranana ny ity volana jona ity de izay loha hevitra ho mpanjintsika androany misy ifandraisany amin'ireo SMS rehetrarehetra ireo ihany ireo SMS nareo rehetrarehetra ireo efa voavaly avokoa any anatin'ilay fandarana rehetra efa nandeha na de le fanazavana ny amin'ny hoe aza voatsara ianao mametraka n'ilay marika 16 marika toko 120 ao anatin'ny asenao entina mamaly an'ilay io sy aza voatsara iny angamba aloha zava-dehibe anankiray tsara mafisina satria tsy izy rery no nametraka an'izay fa be dehibe ny antso mivantana atao reny ny fandaharana hoe taitra be mihitsy tena taitra be mihitsy ny tao anatin'le hoe tsy mino ny fisian'Andriamanitra fa matahotra an'Andriamanitra de azavaitsika aloha le izy rehefa tena nyaino tsara sy nanaraka ny fandaharana rehetra teo aloha anao nefany de tonga de mazava be le izy za efa mametraka ny amin'ny hoe gasy aloha vao kristianina za aloha zany zay miteny zay gasy aloha za vao kristianina satria gasy ny aina tao anatin'ny kiboneny neny gasy dada gasy daholo de teraka tao anatin'ny gasy ary raha vao le teraka mbola vonisaraka nono mihitsy de tena ny aina tany amin'ny gasy tany amin'ny tontolo ambanivohitra ilay gasy tena mbola tsisy fangarony tsisy nina fa tena gasy tanteraka na ny fisainana na ny fiteny na ny sakafo hohanina na ny tezana satria dia ny angano no ny fandray tamiko tao anatin'ilay tontolo misy ny hasy
ny hasina zay tato anaty mbola afaka nyresaka tsara mihitsy tamin'ny tontolo ny voahary zay noariny le bahary satria tamin'ny fomba fahakely tadidiko tsara mihitsy efa nilazaiko taminareo teto le hoe navita nandatsaka orana fampiresaka tamin'ny zavaboary dia nandatsaka orana dia zay zany le gasy le tontolo nisy anazy le niteneniko hoe gasy tena hasy mbola gasy fa rehefa niakatra taty andrenivohitra no nanomboka nianatra ny antsoina hoe sekolela dia zay vo kristianina zay le dika le hoe gasy vo kristianina ka ny gasy tsy mino an'Andriamanitra fa mahalala tsara ary matahotra an'Andriamanitra zay ny gasy fa rehefa ato anatin'ny tontolo finoana kristianina ao anatin'izay le hoe finoana zay dia nampianarina hino satria zay mampatonga le anarana hoe pino kristianina pino zao pino islam pino jiosy pino dia rehefa mijeriny ao amin'ny Hébreu 1:12 isika dia voafaritra mazava tsara ao ny amin'ny antsoina hoe finoana fanehoana ny zavatra tsy hita antenaina zany hoe inonao fa misy fa ilisy tsy hitanao dia zay le teneniko hoe izaho tsy mino an'Andriamanitra fa rehefa atao anatin'ilay tontolo ny famoronana ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatantenantsika ity dia tany tsinona nampianarana n'ilay hoe finoana izy mampianatra an'ilay finoana dia tao anatin'izay aho tena mino ao ka ao anatin'ny tontolo finoana kristianina mampino kristianina mino mihitsy ny fisiny ilay Andriamanitra mpamorona zay mino ao anatin'iny aty amin'ny kristianina fa rehefa amin'izao fotoana misy atsika izao no miteny manao hoe tsy mino an'Andriamanitra tsy mino ny fisin'Andriamanitra tapitra zany raha ohatra ka mazavazava koa zany dia hoe tapitra zany ilay tontolo ny ainana tao anatin'ilay finoana ilay finoana ny amin'ny hoe finoana fotsiny inoy fotsiny ohatr'izao fa tsy fantatra hoe inona fa dia inoy fotsiny aloha tsy antsony araka le teny hoe minoy fotsiny ihany aza matahotra dia tsy nisy tahotra mihitsy ny tao anatin'ilay finoana fotsiny ihany fa zay le hoe fiainana rehefa miakatra amin'ny dingana ara-panahy ilay antsoina hoe saina matsiaro ny zanak'olombelona dia za zany efa tsy ao anatin'ilay fifehezana saina matsiaro tsony fa le efa mivoaka ao anatin'izay efa ty anatin'ilay tontolo ny adala sitrana misy namantsika mankasitraka be deabe anao nametraka le Saolo malala Kristy mira Saolo malala adala sitrana zay le izy azony tsara le izy tsisy fanomezana tsisy fa mazava be mankasitraka indrindra re tompo azony tsara le izy ka rehefa tao anatin'le niala amin'izay zany ianao niala tao anatin'ilay fifehezan'ilay Andriamanitra mpamorona zay nampita ny fitezana rehetrarehetra tao anatin'ny finoana efa niala tao amin'izay satria efa fantatrao zay le hoe nisy fiakarana dingana ara-panahy tao anatin'io ilay saina be mahatsiaro io dia efa nahay ny fandray mivantana amin'ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao ilay Andriamanitra tompony aina mametraka ny sombony ato anatiko ato mametraka ny sombony ao anatinao amin'izay fotoana izay rehefa izay le tontolo misy ana amin'izao fotoana izao dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe mino ny fisiny a dia tsy antsony zany a za zany efa hoe tsy mino ny fisiny efa tsy antsony a zany fa efa zay mampatonga anao hoe tsy mino ny fisiny fa efa tsy antsony tsinona ny tontolo misy fa efa ty amin'le hoe fa matahotra ilay Andriamanitra zanahary atapondoha izay nahary mpiay mpitantana izao rehetra izao izay mametraka ny sombony ato anatiko ato amin'ny alalan'ilay aina sombonaina avy any amin'ny mipetraka ato anatiko ato io le fofonaina io zany eninao zany izay no ifandraisako aminy isaky ny fitepon'ny foko ka mahatonga amin'ny teny manao hoe fantatro loatra hoe iza ilay Andriamanitra atahorako zany hoe tsy inona tsony fa efa fantatro ary na ny fifandraisana aminy aza efa haiko fa teo atsinona mivavaka amin'le ao anatin'le tontolo ny fampianarana finoana hoe mivavaka dia mivavaka amin'ny efa nampianarina tsinona izoko Jesosy le nampianatra hoe tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako atao anatin'ilay tontolo finoana kristianina rehefa nampianarina ary tena zay tokoa le izy marina le voalazany fa rehefa atao anatin'ilay tena efa mifandray mivantana amin'izay amin'ilay tompo ny aina na hary zao rehetra izao dia fantatro loatra ilay Andriamanitra atahorako ako zay no mahatonga matahotra azy satria fantatro tsara fa naizanaiza lehako na inona ataoko ninona rehetrarehetra dia izy mahita foana izy ary ato anatiny atoko ny somboniko
azonao tsara ve le izy ho anao zay nametraka n'lay baraingo ka raha ohatra ka asenao maka ny marika toko fahenina amby folo andiny fahenina amby folo indray a no entina manazava n'lay izy a dia iny tsinona mbola ao anatiny ilay hoe andriamanitra mpamorona mifehy ny mbola tany sy mifehy ny vatantenantsika iny resaka raha vao resaka ao baiboly dia mbola ao anatin'izay tsika fa tsy misy tsinonao mihitsy ny akory nametraka an'ilay izy fa saolo malala efa tsy voafehy ao anatin'izay tsony fa efa miala ao anatin'izay raha ohatra ka azontsika lazaina zany dia ohatrany hoe efa nisy dingana hafa anatina tontolo ny ara-panahy zany hoe tsy voafehy ao anatina finoana tsony saolo malala fa efa voafehy aty amin'ny ara-panahy dia ara-panahy nefa tsisy fe tsisy famehezana fa fankafizana sy firaisana zay no ao anatin'ny tontolo ny ara-panahy satria rehefa fantatrao tsara izay zavatra iainanao dia izay ianao vo afaka manao dingana miakatra fa tato anatin'ilay tontolo ny finoana ianao inona fotsiny ilay izy fa tsy fantatra tsara hoe ahoana tsisy nina fantatra zany fa mino finoana no entina dia ao anatin'ilay finoana ianao dia tena finoana tokoa ny itondranao ny fiainana fa rehefa ty anatin'ilay hoe ara-panahy mihitsy amin'izay ianao tontolo ny fanahy ny fampiresahana dia hafa tanteraka ihany koa ny fiainanao ao anatin'izay tsy fantatra raha ohatra ka mahavaly an'ilay tianao sy manitikitika anao ao anatin'ilay hoe fanazavana tianao fantarina mazava ihany kosa angambany hatreo ary andeha isika ary hiditra ao anatin'ny resaka izay atao fa izay tontolo misy atsika amin'izao fotoana zao dia mba hiresaka kely ny amin'ny tontolo ny raharam-bahoaka isika fitantanana raharam-bahoaka isika rehefa miresaka ny tontolo fitantanana raharam-bahoaka dia apetraka tsara indrindra ho amin'ny mpitantana raharam-bahoaka satria fantatro loatra fa miaino nareo ao andapa rehetrarehetra ao dia rehefa miresaka ny eto ambarainga eto hatramin'izay tsy dia mba miditra loatra any amina resaka manasoaso na amina resaka fanakianana fa ny barainga efa mametraka foana ny amin'ny hoe mitsodrano anareo dia mankahery anareo fa tsy mora ilay antsona hoe mitantana raharam-bahoaka tsy miditra lalina mihitsy ny amin'izay ataonareo ao ny fandarana baraingo fa mampatsiary fotsiny hoe iza daholo sika menaka avy reto izy sika reto ta isika ny ainga dia isika ny tonga inona ny antom-pisitsika eto amin'ity tany ity izay ny eto amin'ny fandarana baraingo ary isika miteny zao io le efa nizaraitsika hatramin'izay io ny fandarana baraingo tsy miresaka finoana na kely azy talohatsika nandalina ireo tontolona finoana efa nety sika teto amin'ity fandaharana ity daholo ny finoana rehetra misy eto amin'ity gasikara ity ny finoana kristiana ny finoana islamo ny finoana hebreo ny finoana nisy anankiray izay fa tsy hitadidiko fa izy tena hafa mihitsy le tontolo ilay finoana nisy efa nentina teto daholo zany le izy raha vao miteny hoe tontolo finoana kristianina ianao dia tadiovo tsara fa tafiditra ao anatin'izay ny katolika ny protestanta ny anglikanna ny loterianna ny apokalypsy ny zany zany finoana kristianina daholo zany reny le misy le vaony oloko ny refi le be dia be le teoriana rehetrarehetra reny tontolo finoana kristianina daholo reny mpino kristianina daholo reny fa voazarazara amin'ny antoko-pivavahana misy ny fivavahana katolika fivavahana protestanta fivavahana loteriana fivavahana anglikana fivavahana apokalypsy fivavahana satria lasa mivondrombondro ny antoko-pivavahana tsinona fa ao anatin'ilay tontolo finoana kristianina daholo atao anatin'ny tontolo finoana islamo ary efa misy anakiroa koa fa hafa mihitsy ny tontolo finoana islamo any anatin'ny tontolony finoana jiosy azy finoana jiosy hebreo ary efa misy misampatsapana be dia be ihany koa fa dia ao anatin'ilay hoe finoana jiosy hebreo ihany ilay atao dia izay le izy hoe ireo zany zao le misy fa ny tontolo finoana eto amin'ity mbola tany ity isika miteny zao be dia be fa tsy ireo fotsiny fa izay aloha no isy sy manjaka eto amintsika dia ny finoana efa manomboka hiditra ihany koa zay ilay finoana hafa izay efa manomboka misoko mangina miditra eto amintsika efa nampidiriko kely ilay izy hoe efa manomboka hiditra zao ny amin'ny resaka yoga ozy angambitsika hoe finoana nga zany tra olo malala fifehezana ity vatatena ity ny ao anatin'izay tontolo ny finoana yoga zay kanefa lasa voateny azy aloha izy finoana yoga fa misy zavatra hitezana saina sy vatana ao anatin'izany tontolo zany dia tsy fantatritsika moa izy na ho tafiditra anatina tontolona finoana na tsy fa nefa zaraina amintsika ten'izao fotsiny hoe efa manomboka mipetraka tsy kelikely eto gasikara io tontolo anankiray io efa misy izy ary any rehetrany efa manao daholo fa mangina izy
de miandra ilay fotoana izay ivoahana satria izao misy atsika izao mihitsy ao anatin'ilay fifehezan'ny Andriamanitra mpamorona ity vatantenantsika ity sy ity bolatany ity satria tsy maintsy miditra ao anatin'ilay tontolo vaovao tsy azony hoe sakanana tsony fa tsy maintsy miditra ny tany tsy maintsy miodina raha zany tsika tsy mahita amin'ny masoandro sy ny volana mifandimby eo amin'ny olanitra io de tsy mahita ny alina sy ny andro mifandimby isika fa tsy maintsy miodina ny tany de zay zao le tontolo misy iainantsika amin'izao fotoan'izao io ny dikan'izany ny atao amin'ilay pahary izay mpamorona ao anatin'ilay fametrahana ilay fandrindrana sy fifehezana sy fiahina ny zavaboary rehetra nohariny tsisy zavatra vaovao zay mampatonga le tsy misy zavatra vaovao ny aty ambany masoandro ary na te atao amin'ny Andriamanitra mpamorona ary izy de efa nampanoratra an'ireo rehetra izay voafehy ny amin'izany tianyteneny zany izy fa tsisy zavaboavao marina tokoa eto ambany ny ty masoandro ty matoa miteny hoe marina de raha vao miteny marina de tadiovo tsara fa misy fandraisany hatrany amin'ilay marina tokana masina pahary zao rehetra zao ilay tsy mana-baroa de ilay izy atrehatreka ho mandrakizay ilay iray nahary mpiahy sy mpitantana sy mifeh an'ty rehetra hita maso ty na ny tsy hita maso hatrany amin'ny ambony tsy taka-maso any de izay no mahatonga ny hoe misy tontolo roa mifanindran-dalana zany eo dia ny tontolo vaovao feheziny atao amin'ny Andriamanitra mpamorona mifehiny ty vatantenantsika ity sy ny tontolo vaovao tsisy fifehezana akory lay izy fa eo ambany fiahin'ilay Andriamanitra pahary nahary zao rehetra zao manomboka amin'ny hita maso ka hatramin'ny tsy hita maso de rehefa etsika manavaka anazy hoe iza ilay Andriamanitra pahary zao rehetra izao de ilay Andriamanitra tompon'ny aina tompony teny farany ny amin'ny fivahiny anako sy ny fivahiny ananao eto amin'ity tany ity izy ny tompon'ny aina tompon'ny aina na hatramin'ny aiko na hatramin'ny ainao de eo no tiako marina tsara anamarina tsara zay ny mampatonga le hoe ny olombelona no zavaboary farany nataony fa misy aina misy fo efa voalazantsika teto ny fo mampiaina mampitempo mamelona ny zavaboary rehetrarehetra nataony misy fo daholo de ilay aina ino no mampiavaka antsika lay fo iraisana amin'ny zava-mananaina rehetrarehetra zany a nomeny daholo na isika zanak'olombelona azy nomeny an'izay fo zay ny olona ity zanak'olombelona ity izao sy anao ity manana aina isika ny azo manana aina ny bibilava manana aina fa eo no mampiavaka atsika ilay aina atao anatsika dia sombonaina mivantana avy any aminy izay porofoiny amin'ny alalan'ilay antsoina hoe fanahy fa tadio tsara fa ny bibilava ohatra manana aina izy fa izy tsy misy fanahy akory ny azo manana aina izy fa izy tsisy fanahy akory ny rano manana aina ny rano fa tsy misy fanahy akory azosika ve zany fa isika zanak'olombelona irery no misy ilay fanahy ilay aina atao anatsika no miavaka satria ilay fofonaina mahavelona avy amin'ny izy izay pahary tompon'ny aina mihitsy no nataony hoe de tafiditra ato amin'ity vatantenantsika ity rehefa miainga avy amin'ny tantara no foroniny ato amin'ny Andriamanitra mpamorona na mpanoratra an'ilay izy isika izy tsy nanafiny tsy na de nafeniny azy ilay aina izay ilay aina le avy any amin'ilay pahary zay nalainy de napetrany atao anatsika de nosaronany mihitsy ny lasa nataony saina ao anatin'io saintsika eo misy aina zay mampatonga anako mampatsiary fanao hoe misy s eo aloha de jerefotsika e ny s na ataotsika majuscule manoratra ny s na ataotsika rain-tsoratra na ataotsika zanatsoratra de jerefo tsara mihitsy fa miolakolana inona no miolakolana ny bibilava no miolakolana de mampatsiaro atsika ilay tantara tary ampiandohana hoe mena rana ny biby fetsindrindra ny mena rana no ilay namitaka ny eva de nametraka ny s de io nangalariny de nalainy de io misy atsika rehetra zao io de mampatsiaro ahako ny zavatra efa voalaza ihany fa ampatsahivoko satria tombo isan'andro ilay mpiaino de manomboka melina isan'andro ianareo ny zavatra tenenitsika eto de mety ho sahirana ny sofinao miaino an'ilay izy
fa izay rehetra voasoratra any anatin'ny tontolo ny finoana dia tadio tsara fa fikoloana saina avokoa ireny kolotsaina napetraky ny Andriamanitra mpamorona mifehy ny vatantenantsika ao anatin'ny fivahinianana eto amin'ity tany ity dia amin'ny alalan'ireo boky maro samihafa anisan'ireny ny antsoina hoe baiboly ozy isika teny ny soratra masina zay ny tenintsika dia mety ho kivy ngaminareo mety ho tezitra nareo andray tenin'Andriamanitra ve dia zimbazimbainy Saoly malala tahaka izany zay mihitsy ny fomba fitenitsika zao any atokantrano any dia tsisy resaka manimbazimby zany akory fa haiko loatra io ary fantatro tsara mihitsy ny fifaizana mifampiresaka amin'ilay Andriamanitra mpamorona na mpanoratra n'io boky io na mpanoratra n'io teny io fantatro tsara satria efa gitraka efa tao anatin'ny antsoina hoe tena mifampitady izahay tao anatiny io fantatro tsara voafehiko tsara io aza manahy zany nareo misy teny be dia be mihitsy ny voasoratra ao ny amin'izay hoe rehefa zao dia zao tsy misy azo analàna ny ao anatiny zay mampatonga na tsy manala mihitsy ny ao anatiny io na kely ary mbola mampatsiaro antsika foana manao hoe aza mibilako tsony manomboka izao aza mibilako tsony manomboka izao ny aminy io fa tena alao aza tonga dia miala ao anatiny io na milona ao anatiny io dia tena iaino fa ho sahirana rehefa tsy izay no ataonao izay ilay antsoina hoe ilay satrobe le teneniko eto izay ilay antsoina hoe ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatantenantsika ity ao anatin'ny fidirana ao anatin'io tontolo vaovao io tapitra aloha zany ny fotoana ny fehezana hoe izy mihitsy ny tena nanjaka ray manontolo ny fifehezana ny vatantenantsika tena natao tery amin'ny sisiny tery ny fanahy fa tena izy mihitsy zany hoe izy no nametraka ny zavatra rehetrarehetra dia io tsika menakavy zao hatramin'izao tarazo iainantsika kehitriny izao io mazava tsara hatreo mahazotsika tsara amin'izay ngamba ny hatreo dia izay le hoe ao anatin'ilay fidirana amin'ilay tontolo vaovao izy mahafantatra tsara ilay Andriamanitra mpamorona mahafantatra tsara izay ilay saina be mahatsiarotsika hito ny conscience-tsika hito fa ilay aina ao anaty ao anatin'ny olo io tsy azo vezina intsony fa tsy maintsy anao ny ataony zay mampatonga azy misatroby saromany vy zay la mahatonga le fomba fiteny hoe misatroby satria ao anatin'ilay fifehezan'ny vatantenantsika anao ny ataony ny aina ary mandritra an'izay fotoana izay no mety efa ilazako amintsika hoe mety andalo fitsarana ao anatin'io fifehezana amin'ny vatantenantsika io zay no antony ampaherezana antsika menakavy fa tsy ho tontolo tahaka an'izay fiainantsika intsony ny zavatra iainantsika manomboka izao fa hafa dia hafa ao anatin'izay ilay filazany amin'ny manao hoe izay ho ratsy izay efa ratsy dia aoka ho ratsy hatrany izay ilay vanim-potoana izay ampatsahiviny ao amin'ny tontolo ny baiboly ao hoe ny tantarany zanak'Israely dia nisy fotoana vanim-potoana dia tena nanamafisana ny fony Farao na dia efa nisy be dia be aza ny loza maro samihafa ny atra tao anatin'ilay tontolony tany Ezipta ray manontolo fa tsy tia lala zany Farao fa dia no amafisina ny fony tena efa ilay mpamorona mifehy ny vatantena mihitsy no nanamafy ny fony Farao ao anatin'ilay fifehezana ity vatatena ity satria ny aza dinointsika fa ny zanak'Israely no ilay no fidiny ilay Andriamanitra mpamorona anehoany ny hoe zao rehefa manaraka an'ity dia zao daholo ny fitahiana miraraka rehefa tsy manaraka an'ity dia zao daholo ny ozona miraraka izany ireny dia karazana symbole hoentina anehoana ao anatin'ity fifehezana ny vatantenantsika ity misy ireo Andriamanitra anankiroa mazava be voalaza ao anatin'io baiboly io zany efa averiko foana misy Jehovah anankiroa ao anatin'io Jehovah tompony maro ilay tompony aina ilay izy hatr'izay nahary izao rehetra izao mifehy sy mitantana izao rehetra izao sy ilay Jehovah mpanafay mpanasazy masika rehefa zao no ataonao dia zao manjoanao rehefa ozina sy ny fiainana napetraka eo anoloanao ozina sy fitahiana manko fahafatesana sy fiainana zay no apetrany ilay Andriamanitra mpamorona ilay Jehovah Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatantenantsika ity fa ilay Jehovah raha ohatra ka zay tsy hoe Jehovah anankiroa ilay Jehovah tompony maro tompony aina tompon'izao rehetra izao izay mifehy sy miahy mitantana ny zavatra rehetra nohariny hatramin'ny bolatany hatramin'ny tsika ao zanak'olombelona dia ny azy tsy misy olona zay ny afa-tsy ny fitiavana zay tiako ianao fitiavana tsisy afa-tsy izay ny azy
izy sady tsy manafay ianao tsy manasazy ianao fa fitiavana nomeny ianao de ilay fitiavana avy any aminy amelany ianao anjaka amin'ny asan'ny tanany le fanjakana ianao manjaka amin'ny asan'ny tanany tsy hoe akoron-dasym-baina fa le ainao tsara mihitsy ny mifehy ireo asan'ny tanandreo ampiasay ny ity vatatenanao ity ankafy ny asan'ny tanany amin'ny alalan'ny fitari ny fanahy avy amin'ilay aina ao anatinao ao de in'le fanahy iny no ilay nakisaka ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatatenantsika ity nandritra izay fotoana lavabe izay nandritra izay fotoana lavabe izay zany hoe efa avy nandalo ny 6e âge d'or izy de tapitra ny 6e âge d'or de nanomboka niditra tany amin'ny âge de fer am'izay zany hoe vita zany zao 7e âge d'or tsika zao de miditra amina âge de fer indray verina any amin'ny vy zay mampatonga anaky miteny amintsika amin'ilay hoe misatro-by satria ilay satro-by ampisatroan'ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatatenantsika ity zao ao anatin'izao fidirana amin'ny âge d'or zao dia mijanona eo de zany hoe mbola any zany rehefa tapitra mihitsiny zany ilay iny izy ity ilay 7e âge d'or de miditra amin'ny âge de fer eo amin'izay izy satria mbola tsy maintsy giaza ny fehezany ianao ampatsahivany ianao foana ka ny amin'le fifehezany ianao anatin'ny vatatenanao de eo amin'izay izy le eo angamba voaseny miditra tsikelikely miala amin'ny âge de fer de tsy haiko miditra amin'ny âge de bronze angamba de avao de miditra amin'ny miakatra lay métal zay misy de verina indray miditra any amin'ny tonga any amin'ny 8e âge d'or indray fa tsy fantatra hoe rehefa amin'izany tsy fantatro na iza ny anarako na iza ny anaranao tsy haiko ohatr'izay sady ao anatin'ny fanazavana le resaka réincarnation io lay réincarnation dia tadiovy tsara fa ato amin'ilay Andriamanitra mpamorona no isiny ny resaka réincarnation fa any amin'ilay Andriamanitra mpahary tompon'ny aina tsy misy an'izany tsy misy resaka réincarnation fa rehefa ianao de ianao ihany ty aina ato anatiko ty de io ary io foana de io foana de io foana fa satria tsinona fehezin'ilay Andriamanitra mpamorona ny vatatenantsika izay efa tsisy miditra lalina ao anatin'izany fa zay mihitsy nefa ny fanarahana hatrany am-piandohana tao anatin'ny famoronana sy ny fahariana ny amin'ny hoe iza ilay olombelona mandalo io sy mivahiny eto amin'ity tany ity ny fanarahany zareo rototo io raha zay ianao tsy miditra lalina ao anatin'izay aloha fa iaino tsara fotsiny zay zavatra misy ao anatin'izao hitantarantsika zao fa efa fantatra kosa ny amin'ilay hoe ilay aina avy any amin'ilay izy Andriamanitra mpahary tompon'ny aina io napetrany ato io ka naroviana tsy afaka misaraka ny saina sy ny fanahy ary ny vatatena zay zany ny fandehany vitantary ity ny dikan'izay de anjarantsika no mandanjalanja ny amin'ny fahaizana miainandreo efa nomeny ilay antsoina hoe nitondra ny kolotsaina nandritra ny aire du poisson dia ilay antsoina hoe Jesosy Kristy ny fomba hoentina ny atrika ny dirantsika amin'ny aire du verseau miditra ao anatin'izao 7e âge d'or zao efa nomeny ny hoentina miatrika an'izany de raha mba ny faniriko zao de miezaka mahafantatra tsara an'izay daholo ny mpampianatra finoana ny hoe inona marina ny hevitry ny hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ao anatin'ny fivahinianana eto amin'ity bolatany ity rehefa miteny hoe fivahinianana eto amin'ity bolatany ity de ataovy mifanindran-dalana eo akaikinao eo ny hoe fifehezana ity vatatenako ity io vatatenanao io mba ahay hiatrika ny fivahinianana ny fahavelomana eto amin'ity bolatany ity mandra-pahatonga ny fotoana izay irarahany ity vatatenanao ity iverina iraraka ho amin'ny tany satria tao amin'ny tany no nangalana azy mazava be amin'izay zany zao le izy izay no mahatonga isika miteny zao ary lay saina mpamorona lay Andriamanitra mpamorona ny fehy ny vatatenatra amin'izay izay io mampisatro by atsika menakavy io anareo menakavy io fa sa olo malala fa tsy ao anatin'ilay misatro by intsony mifona mihitsy ny ago fa tsy maintsy izay no ahafahana miresaka ho an'izay rehetra mbola misatro by ao anatin'ilay fidirana amin'ilay 7e âge d'or io zay ny mahatonga azy izy ange manoro de manampy foana zay ny mahatonga azy efa mampiditra
efa naveriko teto zany mampiditra an'ireo izay hoentiny ho saina fiakarana aintsara ny mifehana io ka fiakarana io conscience-tsika io ao anatin'ny fiatrehana ny tontolo vaovao dia eo ianao no misalasala ary hiady mafy ny sainao satria teo aloha teo ianao dia tsy mety le hoe manao resaka yoga satria hoe asana devolo zany misy herin'ny maizina zany ny zavatra nylazaina tsy milamindamina zany fa ajano fa aza manao an'izany isika miditra zao nefa tena efa nieran-tany mihitsy no ametraka azy isaky ny firenena rehetrarehetra ary efa nisy ny aina azy hatramin'izay le olona efa navita ny ainany reny zany zao lay anana tombony bebe kokoa ao anatin'izao fidirana amin'ny tontolo vaovao zao satria ilay fifehezana ny vatatena mihitsiny dia hahay ifandrindra amin'ilay zay le hoe conscience zanak'olombelona le fehezina tato anatin'ny saina matsiaro lay aina ao anatin'lay sainao mihitsiny no ivoaka dia anoro ny zavatra rehetrarehetra tao zay mampatonga n'lay saina ampisatroby dia jereo fitsara ingeny sy ny ady ao anatin'io saina io hoe ao anatin'lay saina misatroby io nefa misy ady satria lay aina feheziny ao anatin'io atodo io mitroatra mankafy fiainana tsy hoe mitroatra ahoana moa zany fa mankafy fiainana izy ary tsy voafehany anefa io dia io le aina io le faiziny isan'andro tsarainy isan'andro fa mahereza isika ao anatin'izany satria eo mihitsy isika le hosahirana dia le hosahirana ohatra hoe mahita olona ohatra zao tsika mahita olona hoe manao tonga dia le zavatra misy ainana mihitsy le ainantsika mahita olona zao tsika ohatra hoe hitanao zao mihitsy hoe niaraka taminao tao am-piangonana izy niaraka mpandray fanasany tompotanao dia konina niaraka taminao fa niala tao izy dia hitanao fa tena tontolo hafa ny fiainana iainana no le satrobe ilay fehezana ilay Andriamanitra mpamorona mifehany ity vatatena antsika ity izay anasaromany io saina be matsiarontsika io tsy ho zakanao mahita an'izany ary tsy ho zakanao mahita an'izany satria hoe fanahoana no samy taty ihany dia fanahoana io tsy ny miala dia eo amin'izay ianao le reny le tena reny ny vary lavo reny ohatra zao jerevanao nefa ny fiainany fa mety tsara satria mety misy tsy haiko e mety naka fanapaha-kevitra izy ao anatin'le mety tsarany tena avela mankafy le aina ao anatin'ny atodohany eo hiatrika an'le fiainana amin'le fivahinianana eto dia rehefa misy zavatra mitranga dia tsy fantatra hoe mety raikitra amin'izay le mifampitsaratsara ianao aloha zany tonga dia efa anana olana ao anatin'le fahitany masonao ny fiainan'ny hafa satria ianao le mbola efa le voafehy tao anatin'ilay fifehezana ny vatatena nataon'ilay Andriamanitra mpamorona nandritra izay fotoana ela be izay dia tsy mety aminao le hoe ty ihany no izy ty ihany no tena misy dia nefa ianao mahita ny hafa izay tsy ao anatin'ilay satroby voafehy ao fa tena efa hafa ny azy ny fiainany dia mety ho sahirana ny sainao dia jereo anie le adim-panahintsika lay miaina ao anatin'ilay tsy voafehan'ny satroby nefany tena iaina ny fiainany mihitsy ihany koa izy tena iaina izy ka tena iaina izy nefa mety hoe sady misy satroby no iaina ny fiainany mankafihan'lay fiainana dia jereo fitsara fa eo lay isian'ilay korontana satria ny aina mankafy fiainana tena zay ataony tsy hoe zay ataony amin'ilay tiany fa miankina amin'izay misy ao anatin'ilay saina misatrobe sarotra be nga mba mety mandray an'izany fa nefa rehefa ohatra ka efa niainao hatramin'izay ianao dia mora ihany mandray an'ilay izy izay no mahatonga amin'izao fotoana izay ilay Andriamanitra mpamorona mifehny vatantenantsika ao anatin'ilay ataontsika hoe lay aina ao anaty eo efa manomboka mankafy fiainana ihany koa dia manorony aminy hoe rehefa mieritreritra amin'izay zareo mba hoeto mankany amin'ny pensée positive foana amin'izay ny zavatra eritreretinao anatin'ny sainao fa manaraka an'izay eritreretin'ny saintsika io ange ny fiainantsika azontsika le izy zay ny tena dikan'le izy satria ilay aina izay mankafy atao anatin'ny fifehezana ty vatantenantsika le aty amin'aina tsisy fifehezana moa zany tena mariny fa ilay aina mankafy fiainana atao anatin'ny fampiasana ity vatantenantsika ity dia tena mankafy izy araka izay ataon'ilay saina fa lay saina aloha zany na tiatsika na tsy tiatsika no anisan'ny tena mbola mifehy an'ity vatantenantsika ity rehefa mbola misatroby isika fa hafa ny olona efa tena ny tsaratsarainy sy ny ratsiratsiny tao anatin'ny fitsarana izay nataony efa afaka efa tafahana tsy voafehy antsony iny hafa iny na ny fiainanao ary hafa tanteraka fa amin'izao fotoana izao matoa ianao mbola matsiary mangifiry
matoa anao tena mbola misy zavatra be deaibe mavesatra ao anatin'ny fiainanao, matoa anao tena tsy hitanao zay hitondrana ny fiainanao, mbola mifandray eo zany ilay satrobe sy ilay aina mankafy fiainana. Ary izany indrindra no mahatonga ny fampaherezana antsika mianakavy miatrika ny fiainana, satria tsy moramora io zareo tsy moramora io. Ahoana kosa moa ianao zay efa ataontsika hoe tena tamin'ny fonao tsotra sy madio, nandeha namonjy ny fiangonana nianatra ny antsoina hoe finoana, no ankehitriny maheno an'izany zavatra sy resaka resahako zany ianao, mangery firy aloha voalohany indrindra maheno an'izany. Zany resahako zany anefa averiko ihany, tena averiko ihany, tsy voatery ianao hiaino an'izany, tsy voatery ianao hiaino an'izany. Fa na izao fandaharana izay ataontsika eto amin'ity space radio ity zao arany, tsy fantatritsika ny ampitsony. Fa zay le atao saolo malala aloha, ataontsika dia ataontsika le izy. Ary zay le ataoko hoe mankafy le fiainana zao le aina atao anatiko io. Le aina io miresaka amintsika io. Ankafiziny mihitsy hoe isa olo malala dia olona izay novolavolaina sy tena ny aina tao anatin'ny tontolo ny aina aman-jery. Tena efa nanomboka hatramin'ny fahakely. Raha ohatra ka izay malaza azy satria nanomboka 12 taona nilomano tao anatin'izany hainao aman-jery zany, tena nankafiziko. Satria nanomboka tany amin'ny talentanay ankizy dia nivoatra mba niezaka nanao asa hafa ihany tao anatin'le anelanelam-potoana fa tsy tafy verana tao amin'ny hainao aman-jery ihany. Izany hoe saolo malala nanao ny asan'ny hainao aman-jery tena tany dia efa nankafy fiainana. Ka nampempon'ny olona zany dia tsorina aminareo fa tsy izay tsy nanapepo na hatramin'io feo aoko izay miresaka aminao io azy, hoe feo an-jazakely badalela miteny fa azonareo ihany nefa ilay zavatra teneniko. Ary teo no nahavariana ny amin'ny hoe badalela miteny fa be dia be ny mankafy an'ilay feo. Tsy za miteny an'izany tsy zaza miteny aminareo zany, fa efa le ainao anaty le mankafy fiainana zany miteny zany. Ary na izaho ny saiko izay mahatsiaro azy tena niezaka mihitsy tao anatin'ilay antsoina hoe fanetretena. Dia nampempon'ny olona na saroman'ny olona sobika na ataon'ny olona kaso na inona tsy mba mamaly, tsy ataoko tsy mba mamaly zany, fa ndeha teny foana. Ary ny tena natao azy hatramin'izay rehefa misy ny mpanao akaso avy hatrany dia miala. Zay rehetrarehetra niarany aina tamin'ny tena tao anatin'ny tontolo ny asa mahafantatra an'izany. Tsy mbola nahita ny saolo malala eo midrikidrikina toeranao nareo, izy ny tonga dia miala fotsiny izao, tsy tia mifamaly tsinona ka, tonga dia midémissionna. Zany angamba mety ho izy ianao manipika satria zao sika miteny zao vao mahatsapa hoe zahay ilay fiainana namelan'ilay aina hankafy tao anaty. Zay ilay fiainana tena nofehezin'ilay Andriamanitra mpamorona mihitsy ny vatatena, ka tena nanaraka mihitsiny izay rehetra nolazainy ao anatin'io baiboly izay nosoratana io amin'ny fifehezana n'ity vatateny ity. Rehefa nisy zavatra tsy narana ny tsaratsarainy tena nataony enjana be rehefa nitantaraiko tamintsika teto dia itengainanao le izy. Fa rehefa aty aoriana zany fantatra hoe zao amin'izay kay ilay tontolo misy eto amin'ny fivahinianako amin'ity bola tany ity, fantatro tsara amin'izay ka hoe iza kay ity za ty, inona ny antom-pisika eto amin'ity bola tany ity, dia io zaraiko amintsika rehetra io zaraiko aminareo io, dia io zaraiko ampitiavana tanteraka io. Dia tsy mistero tena averiko amintsika foana, tsy mba misy an'izany fanerena zany. Dia sady mamaly an'ilay resaka hoe boky sy mampianatra fa mifandraindray eo ihany ilay resaka. Zao zareo ny fandarana izay ataontsika eto, za efa mahafantatra ary misy tonga dia mitsotra miteny mihitsy hoe efa fantatra le tontolo misy an'ny saolo malala. Fa ianao koa sady tsy hampianatra ianao, tsy hanao conférence ianao, tsy hivarotra boky ianao, tsy hanoratra boky ianao satria hainy tsara loatra ilay hoe inona le zavatra ampitaiko zao eto io. Satria izy mety efa mahatsapa ao anatiny, dia tena miteny mihitsy izy hoe mi-enregistre izy izay manao enregistrement zahay. Enregistreny-drareo zany zavatra resahako eto. Dia tsy mampaninona anao ve raha ohatra ka mba hoe misy olona mba mangetaentana izy dia omenay meo dia zarao, fa zao fotsiny teneniko aza mpifangaroana amin'izay tontolo ifehezan'ilay Andriamanitra mpamorona ny vatantenantsika. Fa sao dia hanahirana anao le izy. Satria ilay misatrobe le mbola ato anatin'ilay Andriamanitra mpamorona ny fehny vatantenantsika, misy zavatra efa napetrany ao anatin'izao tontolo efa misy azy zao. Izy ara efa sahirana. Efa sahirana izy ao anatin'ilay hoe za efa tsy voafehany intsony. Ka ianao no mbola andeha anaparitaka
ao anatin'ilay fifehezan'ny azo atao sy ny tsy azo atao amin'izay zavatra ataonao miainga amin'izay zavatra renao eto ka enregistrenao dia zarainao amin'ny olona ka misy zavatra ataonao ao ambadimbadika iny mifanohitra ao anatin'ilay zavatra hifehezan'ilay sainam-pamorona fifehezana ty vatantenantsika ity aza atao zay zako miteny aminao tena miangavy mihitsy ampitiavana mpanajana aza atao zay fa saodia dia rehefa dika le saodia dia ohatra makaty amin'ny saolo malalaka misy hoe saolo malala ohatra ny zao tsy afaka manao nininina zay le hoe safiditsika io miaina ao anatina safiditsika io zay zavatra rehetra ataonao ao anatin'ny safidinao hiatrehanao ny fiainana amin'izao a ianao mijinja ny vokany tena ianao mijinja ny vokany fa tsisy hidirako mihitsy na kely ohatran'ny lohampaingotra sy loham-panjaitra azy fa ataovinao ny safidinao dia ianao ihany no mizaka azy izay mampatonga amin'ny teny amintsika manontany manko isika hoe misy boky ny soratana ve tadidiovy tsara fa ilay Andriamanitra Pahary tompon'ny aina ny boky izay nisoratany dia ao anatiny tsika eo daholo ao anatiny ty vatantenantsika ty daholo satria efa nasiany sompony avy amin'ireo nohariny rehetrarehetra ao anatiny ty vatantenantsika ty efa nolazaiko tamintsika hoe io masontsika io dia tahaka n'io masontsika io tompoko ny eo amin'ilay antsoina hoe tontolon'ny système solaire io ireo zavaboary rehetra planeta rehetrarehetra manodidina n'io masoandro io masontsika io dia ireo tsara lay izay mampatonga ny gasy miteny hoe anak'andria maso ilay kely ampovoany indrindra sombony ampovoany io no tahaka ny masoandro ary misy fandraisany be dia be ao anatin'ny kolotsain'ny gasy zay rehefa tena mampita sy mampita ao anatin'ilay fifehezana ny iasan'ny fanahy ao anatin'ny fampiasana n'ity vatantenantsika ity izay tontolo zay any amin'ny tontolo magasy sika mahafantatra zany zay nampitaina tamin'ny alalan'ny angano dia le angano zay natao tsisy angano hoe nosoratana fa tateoriana voatery tsy maintsy nosoratana tao anatin'ny anganony taolona satria efa any anatina kolotsaina fa tadiovy tsara fa any amin'ny jiosy zao tsika any amin'ny tontolon'ny jiosy ny hebreo misy ireo antsoina hoe Torah oral zay tsy mba voasoratra fa le oral zay le tenenina resahana ampitaina lova-tsofina hozy izy ny gasy zany hoe miresaka miteny ny vava dia ny sofina miaina dia mitahiry ny ao anatin'ny saina zay le lova-tsofina amin'ny alalany sofina miaina sy vava miteny no mifampita ny jiosy manana an'izany koa ny andrareo Torah oral ny antsony azy zay le hoe ilay fifehezana tany ampiandohana mihitsy ilay fifehezan'ilay Andriamanitra mpamorona ity vatantenantsika ity nampianariny satria izy dia mahafantatra loatra ny amin'ny hoe zao no ariny ilay Pahary sy mpiasy mpitantana izao rehetra izao dia avy tao ihany izy no naka dia nampianatra an'iny ity vatantenantsika ity ka ao anatin'io saintsika io angery olona io ilay Andriamanitra mpamorona mifehy vatantenantsika io saintsika io no mibaiko manontolony amin'izay rehetra ataony ty vatantenantsika ity tsy zay le izy dia tany ampiandohana io sainantsika io no nahafantatra ny aminy hoe manandrana ny lela mangidy zany io saintsika io no mametraka ny hoe tsiro io saintsika io no mametraka ny aminy hoe maimbo zany io saintsika io zay le Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatantenantsika ity dia io saintsika io le Andriamanitra mpamorona satria tany ampiandohana tamin'ny alalan'ny vava sy ny sofina mifampiresaka miteny ny vava dia miaino ny sofina dia mampiatra tao anatin'ilay vatantena tany ampiandohana zany no ny ainana zany no ny ainany gasy hasy tsy ny gasy hasy rery no ny ainana zany fa tsy fantatro aloha fa ny antsika mifantatro fa za mieritreritra koa satria rehefa nandeha ny tantara dia nisy an'ileo sao dia anahirana raha ifankahazo resaka reto zanak'olombelona reto dia nikororoana amin'izay ny teny dia samy manana ny fiteny io sika menakavy tena samy nanana ny fiteny ny sinoa manany azy ny karana manany azy ny japonais manany azy ny jiosy manany azy ny hebreo manany azy daholo e fa raha vao mifankahazo teny mety anahirana azy indray ifehy an'ilay vatantenantsika dia nataony mihitsiny ilay hoe kororohana ny teny dia samy manana ny fiteniny ka ao anatin'ilay samy manana ny teniny samy manana ny ampitany azy satria misy teny avoaka dia misy sofina miaino misy vava miteny misy sofina miaino misy an'ilay lova-tsofina mifampita fa isika amin'ny magasy atsika dia zay ny teny ampiasaintsika hoe lova-tsofina dia ireny ilay lova-tsofina ireny izay nataon'ilay sainam-pamorona ireny no mitahiry ilay antsoina hoe
fifandraisany ty vatatena ity amin'ny fifehezana io zavaboary no ariny lay ray-paharehetra io. Ny saina no manatanteraka an'izay. Izay nanana ny saina an'izay dia lay aina zay ao anatin'io saina io no nalainy dia napetrany ao anatin'io loha io dia nataony hoe saina mba hahafahany mifehy an'ity vatatenantsika ity. Mazava tsara hatreo a, manazava amin'ny antsipiriny ao anatin'le hoe fanahy mankafy fiainana io manko, lay aina mankafy fiainana io manko. Fa tadiovy tsara fa izay rehetra tao anatin'ity saina ity, io ao anatin'ny saina foniny saina io, efa fantatry ny ato amin'ny aina. Ka le aina nge le nalainy dia napetraka ao anatin'ny loha io e, dia lasa sainy. Aza donona foana izay sary izay, misoratra hoe saina, dia alao ny S, ilay menarana miolakolaka, S jerovana ny tsariny ary dia zay ny mahavariana anahy aty amin'ny teny gasitsika. Lay teny gasitsika. Fa ny anarany menarana mbola serpent ihany e, bibilava serpent foana, na any amin'ny teny frantsay aza. Kanefa rehefa hiteny hoe saina izy dia conscience no ilazany azy. Dia mety mifangaro kaikaiky aminazy eo ny hoe misy hoe resaka hoe esprit satria efa misy ifandraisany aty amin'ny resaka tontolona fanahy. Fa amina mihitsy ozy izy raha ohatra ka le resaka aina indray. Isika nefa mazava be ny teny gasitsika tonga dia aina, fanahy, saina. Tonga dia mazava be. Fa na ny teny vahiny aza sahirana hoe inona dika izany ary eo io manahirana ny amin'ny ahaizana ifehy ilay antsoina hoe fahendrena gasy hasy. Satria ny antsika tena ilay tenintsika mihitsy no efa miaina amin'ny teny. Na nanomezana ny anarany zavaboary rehetrarehetra aza dia ilay teny ilay aina tato anaty ilay fanahy mihitsy no nanonona azy ny teny azy satria efa trany ampiandohana mihitsy. Fa rehefa nandeha moa ny fotoana dia efa niditra daholo amin'izay ilay kolotsaina dia hafa tanteraka amin'izay ilay mitondra anazy. Dia mazava amintsika tsara amin'izay zany hatreto ao anatin'ilay hoe tahaka izao zany ity vatatenantsika ity. Ka raha miteny ianao hoe misy boky ve ny amin'izay rehetra noresahanao teo dia ilay bahary tompon'ny aina tsy manoratra. Fa misy ny boky, fa ny boky io vatatenanao io dia ao anatinao daholo zany zavatra resahako aminao eto izany. Asa raha mahavaly ilay izy na tsia. Zany hoe raha toy ianao zany ka hianatra iaina ho tonga ao anatiny antsoina hoe adala sitrana, tsy any anaty boky ianao no mianatra azy. Tsia! Mazava be zany. Tsy any anaty boky ianao no mianatra azy. Ary izay mampatonga anao hoe ho anareo izay manao ny enregistrement any an-tranonareo any, mihaino fandaharantsika, dia mahaiza tsara mitondra ny ao anatin'ilay fampitana azy amin'ny namany. Fa tsy misy tadidrovy tsara, tsy misy idiran'izay fofopofona aty amin'ilay Andriamanitra mpamorona tao anatin'ny fifehezana vatatenantsika no fomba entina izarana sy hampitana azy amin'ny hafa. Izay no mahatonga ny Saolo malala tsy misy resaka conférence zany. Satria tadidrovy tsara fa raha hanao conférence dia tsy maintsy misy vola mivoaka ao. Satria tsy maintsy mila fanamafisam-peo ianao, tsy maintsy mila salle ianao, tsy maintsy mila antisité ianao dia tadidrovy tsara fa ifangaro amin'ilay efa conférence misy ao anatin'ilay fifehezan'ny Andriamanitra mpamorona ty vatatenantsika ity ihany zany. Satria tadidrovy efa lasa lobe ny an'ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatatenantsika ity, efa tany amin'ny 1989 izy no efa nametraka ny hoe connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Ry Socrate sy ireo filôzofy tany aloha rehetra tany no efa nametraka ny hoe connais-toi toi-même, mba fantaro ny tenanao hoe izy ianao. Fa mbola tsy nahita ny tohiny. Fa rehefa niverina taty aoriana ndraiky zareo dia olona hafa ato anaty sady manazava le réincarnation io, olona hafa taty aoriana indray izay izy ihany, fa noho izay izy niverina ao anatin'ilay fivahiniana ny fandimby, rehefa naka vatatena hafa indray izy izay mbola voafehin'ilay saina matiavy satria izay ilay vatatenantsika dia tsarony sy mipetraka tsara ao aminazy dia izy ihany no nanohy azy tamin'ny alalan'ny vatatena hafa manao hoe et tu connaîtras l'univers. Azontsika ve ilay izy? Azavaiko amin'izay ary ilay resaka hoe réincarnation
ny réincarnation dia tsy inona akory fa ity lay aina efa zay foana io miverina eo naroviana lay aina no alain'ny saina avy hatrany tadio zay lay aina rehefa mipetraka ato anatin'ity vatantenantsika ty no men'ilay mpahary tompony aina ny fofonaina mahavelona amelona n'io aina io lay sombony avy any amin'io dia iny lay aina iny nefany angalan'ilay saina hipetraka ao anatin'ny atodoa ho feheziny azosika le izy iny lay ho feheziny ao anatin'ny fifehezana nyity vatantenantsika ty iny ilay itediavana vatatena satria amin'ny alalan'iny lay saina le aina ao anatin'iny no ifehezan'ny saina iny le vatatena vaovao iny dia izay lay réincarnation zany hoe ilay misy lay aina ato anaty-kato zao misy aina zahako zay lay tena iza zay lay hoe mon être ozy izy zareo ao anatin'ny tontolon'ny fandiniana ny ara-panahy dingana ara-panahy lay ianao mon être ilay zahako mihitsy lay sompony avy any amin'ilay ny ainga avy tany amin'ilay source zay koa ny filazana azy fa isika eto miteny gasy dia ilay avy any amin'ilay tompon'ny aina lay tompon'ny aina mpifehisina ary zao rehetra izao lay tompon'ny aina tokana dia alay fisaritsaina nge zay le hoe isy tompon'ny aina ilay Andriamanitra mpahary tompon'ny aina dia avy tao amin'ny daholo no ny ainga na izao na ianao isika rehetra rehefa olombelona monina eto amin'ity bola tany ity na olombelona mpamon'olona na olombelona mpijangajanga na olombelona mpangalatra na olombelona rehefa olombelona ka misy aina avy ao amin'io Andriamanitra mpahary tompony aina io daholo isika menakavy no ny ainga fa rehefa tonga atao anatintsika ilay aina dia satria tsinona efa misy vatatena isika tsy afaka mipetraka ao anatin'ny vatatena tsy afaka mipetraka mandehandeha fotsiny eny aina raha tsy misy vatatena aintsika ilay fifandraisan'ilay izy dia rehefa tafiditra ao anatin'ilay vatatena le aina dia avy hatrany ilay Andriamanitra mpamorona mifehy an'ity vatatena itsika ity maka avy ao anatin'iny ainy tsy ny aina ray manontolo akory no alainy azonareo zany fa mba alainy le aina mba maka sombony ao anatin'iny izy dia hidiny ao anatin'ny fo ilay tena izy ilay tena aina zay tsy ho voafehany mihitsiny ary tsisy ny azony atao satria mba tsy handelingelina loatra azy dia hidiny ao anatin'ny fo ao dia maka sombony ao anatin'iny izy hoentiny makaty amin'ny saina lay aina maka aina kely izy zany dia asiany aisa amin'izay dia lasa saina dia lasa io lay saina io no mifehy an'ity vatantenantsika ity dia hoy izy hoe ito le aina zay ato anatin'ity sain'ity ihany koa no mamelona ny fifehezana an'ity vatantenantsika ity azontsika tsara ve zany resaka lazaiko zany dikan'izay dia ao anatin'io ilay Andriamanitra mpamorona no nametraka mba hafamifehy ny vatantenantsika no mametraka ny safiditsika ataony hoe ratsy sy ny tsara rehefa avy zay le hoe zay zany ny tena dikan'le hoe nakasombony tao anatin'ilay aina sombonaina hitatsika mekely zany le zavatra misy zay le raha tadidinareo le tena hoe mekely avy any amin'ilay goavambe lay nahary zao rehetra zao dia mekely izy rehefa hoe zaraina ny anatin'ny fiainan'ny tontolon'ny système solaire zaraina ny anatin'ny fiainan'ny tontolon'ny galaxie zaraina ny anatin'ny tontolon'ny fiainan'ny any anaty ranomasina zaraina ny any anatin'ny tontolon'ny fiainan'ny any anala zaraina ao anatin'ny tontolon'ny fiainan'ny vato zaraina ny anatin'ny tontolon'ny fiainan'ny rano zaraina ny anatin'ny tontolon'ny fiainany le voahary rehetrarehetra no ariny dia any anatin'ireny nefany mbola misy kelikely tsirairay avy koa dia ny ohatra misy raisika ato anatin'ity vatantenantsika ity fa izay vatantenantsika ity no tena feno izay no mahatonga ilay hoe natao farany ny zanak'olombelona no ariana farany satria izay rehetra misy manomboka any amin'ny tontolo rehetrarehetra tsy taka-maso ambony any ka hatramy rehetrarehetra hita maso ato anatiny ity vatantenantsika ity izay no mahatonga an'io le hoe
misy ifandraisany ny amin'ny momba ny tenantsika sy ny fiainantsika sy mamolavola sy mamaritra ny momba ity vatatenatsika ity ny any amin'ireo siny zodiaka rehetrarehetra any ambony andreo ny amin'ny rehetrareo hoe maninona misy olona manana vitana rano vitana tany vitana afo ny aminy hoe fa maninona misy olona mahay mahafehy ny zava-maniry ny rehetrarehetra rehefa zavaboary rehetrarehetra dia atao anatin'ity vatatenatsika ity ato daholo mazavatsika ve hatreo mazava tsara ve hatreo dia na le resaka tontolo na isa aza tsy mba misy resaka kisendrasendra zany fa lasa mamaritra sy afaka maneo ny amin'ny momba ny toetratsika ny fisainatsika sy mombatsika nefa mampianatra atsika zany ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ity vatatenatsika ity daholo no mifehan'izany rehetrarehetra zany satria fantany tsara loatra ireo rehetrarehetra ireo ainy tsara loatra ireo ilay aina sombo mivantana avy any amin'ilay Andriamanitra mpahary tompony aina nge tao ange izy no naka aina kely tao izy dia nentiny nakato anatin'ity loha ity dia nisaromany s dia lasa saina dia iny lay asena mifehan'ity vatatenatsika ity dia tahak'izay ihany koa mety mandeha makany amingezangeza kokoa satria nomena fahefana izy ifehy ilay bolatany dia iny lay hoe anjarany koa zany mifehy bolatany fa nomena azy ny fahefana no amin'izany dia eo lay hoe raha vao miteny hoe bolatany dia aza tonoana fa mifandray eo akaikiny eo foana ilay antsoina hoe vatatena kelyntsika satria ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ity bolatany ity dia efa mametraka sy miasa mametraka olona kely be deabe vatatena kely be deabe ihany koa ahafahany mifehy amin'ny bolatany ka isika nge vatatenatsika nge no feheziny ampiasainy fehezana amin'ny bolatany azotsika ve le fifandraisana dia zay le mahatonga an'le hoe rehefa fantatrao ny momba ny tenanao ray manontolo dia fantatrao daholo ny univers rehetrarehetra ny tontolo hafa rehetrarehetra ao anatin'ilay fifehezana an'ity bolatany ity eo amin'izay zany sika mahita dia eo amin'izay zany isika no mandray ny fanapahan-kevitra manao hoe raha miditra ao anatin'izao tontolo vaovao zao ny fifehezan'ny Andriamanitra mpamorona mifehy bolatany sy mifehy vatatenatsika dia mampiditra izy ary mampianatra kolotsaina vaovao izay ho kolotsaina atsoatsy ifehezana nyity bolatany ity satria izy mahafantatra tsara mihitsiny fa ato anatin'ny tontolo izay miaraka amin'ilay Andriamanitra mpahary nahary zao rehetra zao tompony aina dia ho iray daholo ny zavatra rehetrarehetra ho tokana zany hoe tena ifandray akaiky amin'ilay Andriamanitra tompony aina ny noariny rehetra ao anatin'izao fidirana amin'izao tontolo vaovao zao izay le hoe ilay efa lay azavana goavambe avy any amin'ny fonony galaxia mandeha maka amin'ny tontolo rehetrarehetra mihitsy dia ny masoandro ihany koa mamoaka ny hazavana ao aminy mandeha makamin'izay rehetra ambany masoandro dia jereo fa nge lay hazavany lay tara-pahazavana be deabe mikoriana manerana an'izao rehetrarehetra zao misy fiatraikany aty amin'ny vatatenatsika izay ary mifandray amin'ilay fotsika ao anatitsika eo zay dia eo no mahatonga le hoe ivoan'ilay ho an'izay rehetra mahavita efa mahavita miala ao anatin'ilay fifehezan'ilay saina matsiaro mahafantatra zany hoe le aina no fehezina atao efa tafavoaka mialohan'ilay nisin'ny satroby satria ny vy zao efa misatroka ny antsoina hoe satroby dia ilay fanagiazan'ilay saina mahatsiaro fanagiazan'ilay Andriamanitra mpamorona mbola ifehezany ny vatatenatsika manoloana ny tontolo vaovao satria tsy maintsy miaro kosa izy ka tsy maintsy miaro ny azy izy na tiatsika na tsy tiatsika fa nasarotiny azo loatra kosa ilay fifehezana ity vatatenatsika ity dia mandritra fivahinianatsika eto miaro izy ka tena arovany tsara mihitsiny dia meny ihany kosa nefa ity isika io saitsika io mba hivoatra ifanaraka amin'ilay fifehezana ataony ka mahatonga azy efa io mampianatra atsika io hoe tadiovo tsara fa zay mampatonga ny hoe nouvel ordre mondial efa lalale makantsika io zay ny tena dikan'io mandeha makany tsy kelikely ao anatin'ilay hoe fifehezana ambolatany lay ametraka le hoe ho iray daholo ny zavatra rehetra ho iray ny gouvernement tahitatana n'ity bolatany ity dia raina ny vola ampiasaina dia ho ray daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izay tsy fantatritsika zay anankiray tia no apetraka eo na inona dia ny anazy moa zany
zay le mahatonga le hoe andriamanitra mpamorona atao anatin'ny fifehezana mbola tany dia tsy maintsy izay matanjaka ihany no tsy maintsy fe eo ka ny matanjaka ihany tsy maintsy fe eo ao anatin'ny fifehezana mbola tany fa izay rehetra eo amin'izay sika ny tonga ty amin'ilay mahatonga le hoe fanahoana amin'izao fotoana izao no miezaka miverina mitadin'izay kolotsaina tao anatin'ilay tora oral zao ohatra ny jiosy isika miteny izao a ny rahabain rehetrarehetra any amin'ny faritry ny jiosy rehetrarehetra na ny jiosy rehetrarehetra miparitaka eran-tany any dia miezaka mihitsy isika miteny izao mametraka manala ny kody rehetrarehetra voasoratra ao anatin'ilay tora écrit alana daholo mihitsy le koa dia inona ny tena dikan'ity inona ny dikan'le hoe efapolo inona ny azavainitra zareo daholo ary tena miezaka mafy dia mafy mihitsy manazava ho an'ilay tanoka satria oringana ka oringana ao anatin'lay tsy fahalalana n'lay fandehan'lay zavatra rehetrarehetra mitranga satria nofehezina tao anatin'ilay andriamanitra mpamorona nofehezina tao anatin'io rehetrarehetra io daholo ilay vatatena jiosy ny feheziny tao ny vatatena mpino kristianina ny feheziny rehefa nalana ny ala satria nisy le fiovana sy le fivoarana rehetrarehetra dia nandritra ny aire du poisson izay nitondrany jesosy kristy le fampianarana rehetrarehetra netiny nisy ny fifehezana nataony tao any izy mampita azy fa zay le hoe asan'ny fanahy tsy takatra ny sain'ilay ozy isika sain'olombelona tsy sain'olombelona tsony fa tsy manina fa azosika tazomina treo ihany ary izay le hoe tsy ambaratelo hoy ny gasy ny o no mahalala azy fa le fantelony tsy navela halala azy ary io manahirana azy mafy io fa ankehitriny dia efa 7e âge d'or rehefa teo izay tsisy ninazony atao ary tsampany natonga n'ilay hoe mitazona ny kapoaka volamena eo amoron-dranomasina izay efa mavesatra dia mavesatra efa tiany ho atsipy fa tsy tafa tsy azo ny atsipy iny fa tsy maintsy eo izy na roviana miodina satria efa fantany izany satria rehefa nandeha ny fotoana tonga ty amin'ny androntsika nisin'ny fanoratana ny apokalipsy any izy mamoaka ny rehetrarehetra ny amin'izay ho avy rehetrarehetra efa mivoaka daholo resaka 666 eny sy ny karazany tsy zavatra mampatahotra be io zareo fa ato anatin'le tontolon'le andriamanitra mpamorona amin'ny fehmy vatantenantsika atahory zareo zany ndray miteny hoe atahory satria aza inona tsony izy zany fa efa manompoka miala ny kody dia eo amin'izay sika le hoe tsika tsy mila hoe atahory ntsony fa matahotra ho azy ho avy le fotoana fa matahotra ho azy ary le tahotra ao anatin'izay le tahotra le tena tahotra miferinayna fa tsy mitovy amin'ilay fatahorana teneniko aty amin'le hoe andriamanitra mpahary zao rehetra zao ny aty le tahotra ty indray raha ny tena marina dia tsy misy hoe tahotra hoe sao de bedina ohatran'izao fa ilay fanajana angamba raha ohatra ka izay ny tena misy ao anatin'ilay izy lay fitiavana tsy hitako ny teny malaza azy fa miresaka amin'ny teny izy hoe matahotra ilay andriamanitra tapony roa izay nahary dia haiko miaina an'izay izany hoe ao anatin'lay tahotra izany ianao tsy hoe tahotra sao de ho faty tsy izay fa tahotra ny amin'ny hoe nomena ay ny fahendrena sy ny fahalalana dia avy any amin'ny avokoa izany miainga avy amin'ilay fanahy ao anatiko izay mampianatra ahy ny dikan'izany mila miresaka tsara amin'ilay fanahy aho vao miteny avadiko impito aloha ny lelako vao miteny mila miresaka tsara amin'ilay fanahy aho vao manao ny zavatra ataoko zay zany ohatrany hoe zay zany le hoe tahotra ilay andriamanitra mpahary aty amin'ny tontolony gasy ao anatin'le hoe matahotra ilay zanahary atampony loha zay zany ny fiainana ao anatin'le tahotra raha ohatra ka hoe anazavan'le tahotra tsika satria tadiovo tsara fa alain'ilay andriamanitra mpamorona ihany koa izay teny hoe tahotra izay fa hoentiny avadiny aty amin'ilay ifehezan'ny vatantenantsika amin'izay dia apetrany amin'izay lay tahotra tenina safity mazava be na fahafatesana na fiainana be dia be matahotra fahafatesanako dia tsy maintsy manaraka an'izay zavatra lazay mba hananana fiainana dia omeko be dia be tokoa izy izay le teneny kosa nge izay ny mampatonga ana amin'ny teny sika miteny izao hoe ao anatin'izao tontolo misy atsika izao aza mibilaky tsony zareo ampy izay le mibilaky fa satria tsy inona le sarobe efa le voagiazana tanteraka ao anatin'le fifehezana ny vatantenantsika
tsy nanana fotoana le niala aloha asika le hoe hovonjeny ny olo masina ozy izy ny fiangonan'Andriamanitra lay aina izay aina zay nanaiky avy hatrany niala tao anatiny io le saina io lay hoe nalaina de avy hatrany tonga de mandeha mifampiresaka amin'ilay aina tao anatiny fo de iny lay antsoina hoe ina moa le filazany zareo anazy rehefa ty amin'ilay tontolo ny ara-panao anatin'le fomba mbola ifehezana fiakarana iny le hoe miakatra mitsena hoe ny am'rao amin'ny lanitra iny lay lazainy ilay aina va ato amin'ny saina izay no giazan'ilay Andriamanitra mpamorona amin'ny fehmivatan-tena antsika ity no tafavoaka tao anatin'le elanelam-potoana izay efa napetraka satria tsy maintsy hiditra amin'io âge d'or io tsika de ireny no lay efa tafavoaka zao efa tsy voageja otsony fa efa nahay mifampiresaka amin'ilay aina atao anatin'ny fo de io mankafy fiainana io mifandray mivantana amin'ny aina rehetra no forony lahy mpahary nahary zao rehetra izao de mahatonga ny hoe afaka mandeha mitsangatsangana mandeha afaka mahita ny any amin'ny hafa rehetrarehetra tsy hita rehefa mahay mandrindra ilay fanahy atao anaty ato ao anatin'ny tena fiainona lay fanahy amin'izay fotoana izay de tadio tsara fa ilay fanahy ahoana ampiasaina ve zay ve ny lazantsika azy eny e zay ngamba ny azahoantsika azy ilay fanahy no entin'ny aina mankafy fiainana ao anatin'ny fifehezana le fifehezana efa tsy mety ho ahy e ao anatiny mankafy fiainana ao anatin'ny fampiasana n'ity vatantenantsika ity zay zany hoe raha mankafy fiainana ny aina dia ny fanahy no ampiasainy iresaka ife ny vatantenany ray manontolo ka ilay fanahy de miresaka amin'ilay aina mbola giazany ilay antsoina hoe Andriamanitra mpamorona ao anatin'ny sainao fa io aina io zany na giazany eo ary efa manana ny antsoina hoe zay le hoe tsy azony fehezina intsony zay le aina nandalo fitsarana fa sary mivantana moa le nasehoka atsika hoe tsy voafehana eo intsony fa mbola ao anatin'ny sainao mbola ao le aina ka fa noho ilay efa le tontolo misy atsika io de efa afa tanteraka le hazavana zany efa mahavesatra be efa matanjaka be lay hazavana mandrakotra ny tena ray manontolo tonga hatrany anatin'ny saina zay angamba ny tena malaza azy zay angamba ny tena mahavita manazava azy ny dikan'izay milefitra le aisa mipirina aloha le aisa lasa izy mandeha rehetrarehetra any izy aloha tsy fantatry andanany fa ao akaikikaiky eo ihany le aisa misy vanim-potoana izay le natory le hoe endretaka menarana satria misy vanim-potoana mijoro izy mijoro hitanareo menarana rehefa anina tonga de mitsangana mahitsy be ohatry hoe oka re endretaka menarana mahitsy be mijoro izy iny tsisy resaka zay ataonao fa za de mijoro mahitsy eto mora tahaka amin'ny voromailala iny loa moa zany le mora tahaka amin'ny voromailala moa zany de le tena efa le aina mankafy fiainana ray manontolo tsy misetrasetra tsy mba miny fa malefaka manerana ny vatantenantsika io amin'ny alalan'ilay fitarihan'ny fanahy de zay zavatra rehetra mitranga de tsy mba misy an'izany resaka hoe kitrakitra ana mahafinaritra ny fiainana e mahafinaritra ny fiainana mahafinaritra ny fiainana na ataon'ny olona iny ianao na ataon'ny olona iny ianao tsy maneno za fa mahafinaritra ny fiainana io zay zany le tontolo misy atsika izao io fa ity mariko tsara fa ity rehefa ao anatin'izay ilay efa io tsinona ilay antsointsika hoe conscience ny zanak'olombelona miakatra ihany ko satria ilay aina ao anatin'ilay saina giazanao miaina ihany ko na de giazany satroby ao ary dia misy ilay antsoina hoe mifandray amin'ilay zavatra misy rehetrarehetra ao anatin'ilay fifehezana ny mahay miresaka sy mahay mifehany zavaboary noarinyilay mpahary de mba manao an'izay koa lay aina ao anatin'ny sainao zay le tsy voafehany fa nde hitady izy de lay saina mpamorona ihany lay Andriamanitra mpamorona mifehan'ilay vatantenantsika io ihany no mampianatra an'io aina ao anaty io mifehany vatantenantsika amin'ny alalan'ny yoga amin'ny alalan'le hoe manaova pensée positive foana de amin'izay de manaraka an'iny ny fiainanao ray manontolo satria mahafantatra izy hoe zay le aina manaraka fotsiny fa tsy mba manery
fantany zany ka rehefa te ilamina ny fifehezantsika nyity vatantenantsika ity eo amin'izay le safiditsika io raha manaiky iain'ny fanahy isika zay le tontolo ara-panateneny eto amin'izay fa tsisy resaka finoana ntsony zany fa ao anaty eo zany ozy izy angamanareo ka ny fanahy ngesa olo malala tsy hita maso fa inoana fa misy hita maso ny fanahy ka hita maso amin'ny alalany izay ataon'ny vatantenanao meko ohatranareo hita maso ny fanahy ny asany zany no tena hitanao hoe iny izy iny ohatra fotony zao hoe efa niainako fonanao reportage tany Toamasina tany atao amin'ny RTA zany asa tamin'izany de le atao amin'le trano le natorina malaza hoe misy lolo de gaga no tena ny tonga atao satria hoe tsisy tamana mety atory eo fa maninona za mo tsy mahalalako etao amin'ny matory de ay hoe misy lolo zany izy hoe misy fanahy zany eo misy fanahy maty zay le aty amin'ny gasy zao mahavita manazava tsara n'izany tontolo zany satria eo amin'ny gasy misy samihafa mihitsy hoe lolo avelo matoto ny gasy manazava an'izany fantany tsara ny fiavahandreo ny antsoina hoe ambondrombe misy zany amin'ny gasy areny tsara manazava an'izany fa fomba ilazany anazy hoe mbola tsisy tany ka efanavy eo hitanao fa any izy ao ambondrombe fa misy eo de zay zany le ny gasy fantatra ny gasy le zay inona ny hevitra zany sy ny dikany fa zany kosa tsy azo tontolona siresresahana fahatany zany ao anatin'lay zay le hoe miainga mila mifandray amin'ilay Andriamanitra Pahary le zanahary atahoranao an-tampoloha de hainao daholo ny fifandraisanao amin'izany rehetrarehetra zany fa ny lazako amintsika le hoe ho hitantsika maso zao le fanahy le asan'le fanahy fa za moa zany efa nahita an'le izy de miresaka mihitsy ny tena miresaka izy nge maina nge zany ny fantany fa ao anatin'ny ty le tavoangina ao viva ty zareo de malasa saiko mafy mihitsy efa hatramin'ny tavoangina ao viva nefa niainako hatramin'izany de atao ny teny tamintsika tavoangina ao viva ny nampiasaina nitondrana le lasantsy le hoe saika andorana tena fa mbola tavoangina ao viva ihany koa nahitako an'izany atao hoe asan'le fanahy tsy fantatro izy na fanahy ratsy na fanahy tsara arak'izay efa nampianarina sy ny fihezany taty amin'ilay Andriamanitra mpamorona ao anatin'ny fifehezana ny vatantenantsika fa ao amin'le efitra vita ny dosy de tsisy olona tsony zany fa lasa mo daholo ny olona de anao heriny ao amin'le toerana matory de lasa ianao mandeha matory de anoko mbola mandeha zany rano amin'ny dosy eo zany satria somary mivoaka kely eo amin'ny couloir vao tonga ao amin'le dosy ianao de lasa mandeha tena mandeha mihitsy le rano de vonoko dosy za ve ny somary vizaka loatra sa ahoana fa efa mivonoko zao mihitsy ty fa maninona mandeha de vonoko le izy de lasa mandeha miditra de efa mitsotra tsara ambony fandrina amin'izay ndray fa mbarako dambe efa mandeha aka torimaso amin'izay ndraindray fa mbola mandeha le dosy tsy azoko ka de lasa indray ianao mivoaka efa mandeha le rano izy ary ho amin'ny manany ihany mandeha fa nyty rano ato amin'ny dosy ato ty de vonoko le izy de manomboka miteny rery amin'izay ahako tena mba hoaka raha fa za zany anina fa izy nareo mba atao amin'ty trano ty miresaka oatra zany mihitsy aza mba mifanany ihany moa ranga izy nareo manany ihany ato anatin'ity trano ty misy miafina avy ato sa misy ahoana anao tonga atao amin'le toerana de le gardien zany ohatran'ny efa tonga de somary hafahafa miteny tsy fantatro mety efa maheno foana angavana izy saky ny alina de tonga tokoa ny arany janona amin'izay zany le dosy mba tsy nandeha tsony satria zany teny an'izay fa inona no mitranga misy efitrano de melohan'ny dirako amin'le efitrano le tena fandriko misy efitrano malalaka tsisy inona fa tsy tavoangina ao viva sy latabatra de jerevinao zany sary zany hoe amin'ny alina amin'izay henoko fa misy mitabataba ao ambadika inona indray azo mitabataba ao ambadika eo de mitsangana ianao fa hitanao hoe tavoangina ao viva ohatranao le ohatran'ny atao tanisa reny atao tanisa le tavoangina ao viva iny miakatra mihety io le tavoangina ao viva mety misy ohatra misy manao tanisa le tavoangina ao viva hitantsika ohatrany hoe tsobato atao tanisa fa tavoangina ao viva iny le ampiakaran-drareo manao tanisa eo iny mikisaka ny latabatra taitra kely ihany aloha tamin'ny voalohany fa ohatrany tonga de tony ihany ao anatin'le izy inona koa ty de ozy izake ataovy eo zay ataonareo fa lasa ny nataoko za moa misy tamin'izany misy radio kasety kely tao amin'le toerana de tsy misaraka fa mba misy mbola kasety sinona ka mbola kasety mbola le voatahiry le kasety nisy le misaotra anao zahay reny le alefa ny anaty tomobile rehefa le ohatra mandeha amin'ny longue zany de iny no alefa de misaotra anao zahay sy ny hirako rehetrarehetra reny le mba alefako de mba le miangavy amin'ny chauffeur ty mba alefa soranga fa mba hirako zao vao mba makafy ny hirako ity andalana ity de le misaotra anao zahay no alefa de misaotra anao tsindriko de alefako de sady mitena mandreraka anazy zao tabataba zao fa de misaotra anao zahay foana no alefako ao anatin'izany mandefa le misaotra anao zahay alefako no sady tsy fantatro zay ataoko fa de ataoko fotsiny fifarany aloha janona le tabataba de nijereko
dia tena miresaka amin'izay ianao eny ary za zany mbola mandritra ny 5 andro mbola atoko zareo a fantatro fa misy anareo zany ato fa dia zao zany noho izy alohantsika zany mba samy miaina amin'ilay efitrano nareo mba ato zany mba ato aloha mba atory zany a tena miresaka ohatr'izany ianao zay le teneniko aminareo hoe misy fanahy manetsika mampiasa an'io zany hoe tsisy tsy hita le vatatena fa misy fanahy tsy fantatra hoe fanahy ahoana angamba fa mety makafy fiainana koa izy dia mba mandehandeha ao izy dia hitanao hoe iny mihetsika le izy ka zay le zavatra hitako zay a le hoentiko azavaina amintsika le hidirantsika ao anatin'le zavatra iainantsika zao io le mampatonga le hoe ho betsaka ny olona no ringana noho ny tsy fahalalana fa mizotra memakany isika io zany hoe niara materialy rehetrarehetra aza mieritreritra ianao fa de ozy izy ianao hoe giazaka eto be daholo foana ty io eo ihany niara materialinao fa hoenjana be ilay tontolo ny fanahy hiasa ao anatin'ilay tontolo vaovao isika miteny zao mizaran'izany a eto dia tsy fantatro iraraka nofoko fa za tsy maintsy miverina miala sasatra aloha ka tsy haiko rehefa miverina eto indray ao anatin'ilay sady manazava n'ilay réincarnation aho no manazava n'ilay resaka tontolo fanahy tsy hita maso sy ny hita maso mety hiverina indray amin'izay fotoana hiverenako aty tsy fantatro afaka arivo-taona ve ny âge d'or nge mbola ho lava e mbola ho lava be fa nga hiverinareo fa hoe vetivety io mbola ho lava io ka mbola ho lava be araky ny fanisany ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ity vatantenantsika ity sy mifehan'ny-bola tany ho lava io ka izy efa nafantatra zany izy efa nandiny premier âge d'or efa nandiny deuxième âge d'or efa nandiny troisième âge d'or efa nandiny quatrième cinquième sixième tsika zao miditra amin'ny septième âge d'or efa hainy daholo ny zavatra mitranga ao anatin'io ary efa fantany fahalavan'ny fotoana ao anatin'io zay no mampatonga anazy avy hatrany dia misatro be ary eo mampatonga ny hoe hoenjakenjana ilay fisaronana vy satria arakaraky ny andro soana hidiranao amin'ilay âge d'or no memafy ny pahazavana avy any satria miaina ka zava-mananaina rehetra ka miaina daholo ny fony rehetrarehetra no arian'ilay mpahangy dia memafy ny fiatraikan'izay amin'izay rehetra trotroy ny mbola tany dia zany hoe tsy ho ampoizinao mihitsiny ny zavatra mitranga izay no mahatonga ny efa misy miteny mihitsiny zao efa misy miresaka amiko dia mitaraina amiko hoe misy any anatin'ny MP any efa misy maromaro misy mifampiantso mihitsiny hoe zanakay 5 taona zany teraka 2012 5 taona fa ohatra mampatahotra sa olo malala miresaka aminazy azagaga raha ohatra ke ny zanaka ao an-trano io indrindra zay ho teraka ty aoriana rehetrarehetra ty dia sao dia anao mieritreritra hoe te zao tsara fa ireny no ho tompony ilay antsoina hoe ao anatin'ny tena âge d'or ny dikan'izay izay rehetra voafehin'ilay sainasaina be misatro be rehetrarehetra ty mangina amin'izay aloha mipetraka maka rivotra ary eo lay isin'ilay hoe horingana satria ianao mety mieritreritra hoe andeha ianao ohatra zany meko atsika zany ohatra daholo zany meko atsika zany andeha ianao dia mbola hiainao anatin'ny laingalainganao ao anatin'ny fanananao vola ohatra fa ilay fanahy izay amin'ny hiainan'ny aina ao anatin'ilay fankafizan'ny aina fiainana atao anatin'ity vatateny ity fanahy izany ange mandeha eto mipetraka fa hitan'izay ataonao any amin'izay andraisanao vola lalaovinao any mety tsy fantatra anao variny fa mety alainy mikisaka ohatra ny tsy fantatra ny vola ao aminao dia eo le isy ny be deabe ringana fa nakaiza ny volako teto izay zany le hoe mila fatarina daholo amin'izay zany zavatra rehetrarehetra zany ianao ao anatin'ny sainao mbola misatro be ao misy zavatra eritreretin'ny lohanao fa hankafizin'ilay fanahy rehetrarehetra ao anatin'io vatantenanao io zany a mitranga ny loza ao anatin'izay eritreretin'ny sainao iny tanteran'ilay fanahy mifehy vatantenanao iny dia tsisy bety tsisy diso tsisy mitongilana fa mankafy fiainana ilay aina ao anatin'ny vatantenanao iny amin'ny alalan'ilay fanahy izay miasa manontolo amin'ilay vatantenanao iny zany lay tontolo lay isy isika miteny zao io dia zay mampatonga ana miteny hoe rehefa mbola ao anatin'ny fifehezany ilay antsoina hoe Andriamanitra mpamorona dia io saina be io zay efa voasarona vy ianao aza mibilagy miverena trandrao daholo ny ao anatin'io baiboly io ary zany dia mbola miteny an'izany trandrao daholo io fa aza manany fa efa miala any ny baiboly vaovao
mifanaraka amin'ilay tontolo vaovao efa mialanika efa tsy hoela efa miezaka mandrafitra amin'izao fotoana izao dia ho tonga tsy hoela eto amintsika dia aza atao mahataitra koa raha ohatra ka hoe misy miova dia ao anatiny io baiboly izay ovakianao io tsisy atao mahataitra izany dia ianao ve dia mieritreritra hoe fa maninona mijanona ho azy ny mampely baiboly esa tanina reny nandalo teo tamin'ny oviana toatra tsisy nina ohatra maimaina be voaingana nandalo teo tsy vao tamin'ny herinandro iny tamin'ny alakamisy agambany iny maina be zany ve ozy isika hoe zany ve dia mandehandeha ho azy daholo efa misy zavatra ao efa misy tanjona mipetraka eo fa isika io miaina tahaka ny robot mananaina hoy ilay fiteniko efa komandina avy lavitra daholo ary ilay misatroby rehetrarehetra lo io mbola voakomandina avy lavitra io fa izay efa tafahala ao anatin'ilay efa miala voaly efa miala sarim-boary tsy azonao komandina avy lavitra zany satria tsy matahotra n'zay ataonao io dia ataonao io fa tsy olany ataovy tsy olana mety tsy manova nininona ao anatin'ny fiainana ilay izy toy ianao angambany hoe vonoko ty fa sisy ilana azy vonoy fa ny zavatra ohatrehanao ao anatin'ilay mpamorona lay Andriamanitra mpamorona mifehan'ity vatateny ity tsy zakanao satria ho avy izy io izy mila aina iofeheziny ao anatin'ilay izao fidirana amin'ny azo dor zao ofeheziny mbola anehoany aminy hoe za mbola mpife izy efa tsy afaka ao aminatiny ntsony zay ka ianao mandatsandatsakaina ho atony ianao fa raha ty amin'ilay tompony iainana hary zao rehetra zao tena miteny anareo fa rehefa misy aina anankiray tonga mandeha mody fifalimbe ny ao an-danitra ao zareo an-danitra moa filazantsika azy ny ao an-tanànao ny ao amin'ny sorsao ny ao amin'ilay tompony iainao ka afaka tao anatin'ilay fangejana an'ilay fifehezana n'ity vatateny ity zay ny mampatonga ny hoe ny olona efa tena akaiky ilay zanahary atapony loha tompony iainana hary zao rehetra zao tsy matahotra fahafatesana ary zay ny mampatonga ny gasy miteny foana hoe sarobidy le aina fa rehefa mbola omeny anao ka mivahiny eto amin'ity tany ity ajao fa sarobidy loatra io aina io sarobidy io ao anatin'ny fahaizan'ny gasy ihany koa mahafantatra an'ilay hoe misy ilay Andriamanitra mpamorona mifehan'ny vatatena ity izay naka ny sombon'ilay aina sarobidy avy any amin'ilay tompony aina ampiasainy ao anatin'ny fifehezana ny vatatenantsika ainy tsara ny mampiaraka andreo ary zay mampatonga ny gasy le hoe miaina mpiadanana ka mahatonga hoe mianam-badiko iadanana tsy haiko hoe tsy mba nisy zavatra hoe hafahafa zany ny fiainan'ilay gasy asy tany am-piandohana fa fiadanana fifaliana fahasambarana ka mahay miresaka amin'ny zavaboary rehetrarehetra koa izy ianao nahita an'izany fa vokatr'ilay hoe nivoatra nametrahan'ilay Andriamanitra mpamorona amin'ny fiaim-bola tany tao anatin'ilay fifehezana nisy fivoarana tonga amin'izao sika dia io izy io zao izay rehetra efa mahavita le miala le ao anatin'ilay voaly efa afa tanteraka ny fiainana zay aloha fandaharantsika tamin'ity androany ity tsy maintsy ajaintsika ny ora fa dia oesantsika indray ahoana ny fomba ahafahantsika mandamina sy mandrindrany amin'izay hotohiny fa ny tamin'ity androany ity aloha miezaka foana zany sa olo malala mamerina amin'ny azahoantsika azy tiako tenenina amintsika dia zao tsisy mahafantatra ny ampitsosika fa ny ampitso no ilaza azy fa zao foana ataovy madio ny fo milamina ny saina dia manampy daholo ny zavatra rehetra fa ny tiako tenenina amintsika dia zao izahay dia te hiaina ankafifiainana fa efa vita ny fizarana teto dia tsy fantatro hoe ahoana fa ampitaina amintsika izany zavatra misy sy resan'izay fa izahay dia tena te hiaina ankafifiainana fa mahafinaritra loatra zao fiainana iainana zao dikan'izay fa ampitaiko ohatr'izay fotsiny aloha ilay izy dia anjarantsika no mandray an'izay tandrefinitsika madio ny fo milamina ny saina manampy daholo ny zavatra rehetra tiako daholo isika finaritra daholo ny ambany lanitra veloma tompoko Baraingo eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Baraingo. Politika. Baraingo. Toekarena. Baraingo. Finoana. Baraingo. Fanabeazana. Baraingo. Fialamboly. Baraingo. Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Baraingo. Baraingo miandro valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina aloha hevitra ny Baraingo.
anasa vahiny ny baraingo andray miantso mivantana avy amintsika mpiainy ihany koa ny baraingo baraingo fandaharana aranao eto amin'ny Space Radio. baraingo eto amin'ny Space Radio.